420 no iraintsika. Aminareo anenito anio alahady fahavalon'ny volana aogostra 2024 izay alahady fahafolo manaraka ny trinité ary ibanjinantsika ny loha hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara. Ny sampana Dorcasy no hitarika antsika amin'izao fanompom-pivavahana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izao. Dia mbola ho ampitomboina amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iara-ritera sy ankalazan'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny salamo fahatelo amby sivifolo. Salamo telo amby sivifolo, andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny ny sikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola. Hatr'izay ianao. Manandra-peo ny rika Jehova, manandra-peo ny rika, mampirohondrohana ny feony ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, ary mihoatra ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehova any amin'ny avo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana ny mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova. Amen.
ataontsika ny hira voalahatra. Iara-iombom-bavaka isika tompoko. Mitafy voninahitra sy hery ianao Andriamanitra, mideranao ny zavaboary rehetra sy ny zava-mananaina rehetra. Manandra-peo mideranao tokoa izahay fa ianao no Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po. Andriamanitra ny Israely ilay hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay. Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Miantso anao izahay ry Tompo, mankalaza ny anaranao. Eny Tompo, tsy noho ny herinay na ny tanjakay no mahavelona trapamonjenanay ankehitr'io, fa noho ny fitantananao dia mbola hanomenao tombonandro indray izahay. Misaotra koa Tompo noho ny fanomezanao an'i Kristy zanakao famonjenanay. Eny nanomezanao ny fanahinao masina, mitahiranay tao aminao, ka mbola nahatafavory anay eto amin'ity tranonao masina ity indray. Endre ny hafalianay ry Tompo, fa mbola voantsonao indray izay andrika izao fanompopo vavahana izao. Koa hatreo feno ary Tompo izao fiombonam-bavaka izao. Hamasino ho anitra kasitrahana eo masonao, ka andraisanay ny fahasoavanao, ny fitiavanao, ahafahanay mifampivavaka, fampitondram-bavaka ho anay. Dia tahio ry Tompo izao fotoana izao. Eny Tompo, tahio ampitomboy ny finoanay, mba hanao ny sitrakao, ka ho voninahitry ny anaranao irery ihany izany. Dia amin'ny anaranao Kristy no entinay mangataka izany, ianao ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay eo izay any an-danitra. Sinanay ny anaranao, tonganay ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, dia an-danitra ny an-danitra. Ilay mianona sazy anay,
ary mamelany aloka araka namelanay izay mipika taminay ary azampotoanay fakapana fanafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mazotoerana ianareo ry havako.
mamaky sy hain'ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo, Salamo faraiky amby telopolo, andimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faraiky amby telopolo, andimy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, ianao no ialofako, aoka tsy ho menatra akory mandrakizay aho, vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, ahatonga lany amiko ny sofinao, fangana hamonjy ahy, aoka mivato lampiko, fiarovana mafy ianao, sy batery, fiarovana aminjenay. Faharambatiko sy batery, fiarovana ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Hanafakay amin'ny fandrika arato izay nafenina hamandriany ahy ianao, fa ianao fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiako, fa efa nanavitra ahy ianao Jehovah, Andriamanitra ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no itokiako. Hifaly sy ravoravo amin'ny famindraponao aho, fa nahita fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko. Ary tsy mba mangejahy teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampamenatra ny tongotro, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao, mbola hitoy mivaky teny. Ho tohizantsika famakinan'ny tenin'ny soratra masina. Izany dia eo amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko 7, andininy faraiky amby 10. Dia tohizany eo amin'ny andininy toko 9, andininy voalohany. Asan'ny apôstôly toko 7, andininy faraiky amby 10. Ary tohizantsika eo amin'ny toko 9, andininy voalohany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra amin'ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no nataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo? Eny, novonoina azy izay naminany fiavilon'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharana ny anjely azy, nefa tsy nankatoy izany. Noho nandre izany izy ireo dia lotika amin'ny fony, ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefanina, fenon'ny fanahy masina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra, ny sokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona ny antso tamin'ny feo mahery sady ranetsy tadiny, ka indray nirodina taminy. Dia nandroaka azy ho any ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefanina izay niantso hoe, ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, Tompo, aza tao helony anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodomandry, ary Saoly mba nankasitraka ny namonony azy koa. Ary tamin'izany andro izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny tamin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra, afa-tsy ny apôstôly ihany. Mbola hitoy mivaky teny. Tohizantsika ny famakinan'ny teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio, toko raika amby roapolo, andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:70. Iary hitsangantsika tompoko. Amin'ny anaran'ny Tompo. Miaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompo-trano nanao tany-boaloboka dia namefy azy manodidina.
dia niady fahamiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mby akaiky ny tao-pavokarana dia naniraka amin'ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary ny anankiray no vonoany ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompony hafa koa indray izy, maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hakany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanaka ao izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tanimboloboka, ataony ahoana moa izany ny mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanany izany olon-doza izany. Ary ny tanimboloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy vokatra amin'izany fotoanany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizory. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongony. Ary rehefa ren'ny loham-pisorona sy ny fariseo fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no lazainy tamin'izany dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Isaorana anie ny tompo noho ny filazantsara. Vavakantsika tompoko, misaotranao izahay ry Jesosy Kristy mbola afaka namaky sy ny ainy ny teninao. Ary tonga ny fotoana izay hitoriana izany teny izany aminay dia ao ny mpanomponao izay hitory izany. Aoka ny fanahinao masina anie hanazava ny sainy ahafahany manatanteraka izay fitoriana izay. Ary izay mpiainy tokoa dia ho tena mpiainy mpakatoa fa tsy izany ny vavaka tenenay aminao ry tompo. Amen.
mazo toerana ianareo ry havako. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny salamo faha 130 ka hatramin'ny 109 no aoka ivelatra eo anoloantsika. Ny salamo faha 130 ny 1 ka hatramin'ny 1 ao anatin'izany no handraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay ampitainy omeny antsika fiangonana indray amin'ity anio ity. Ny alahady anio ry havako dia alahady ny KFTM na alavaintsika amin'ny hoe komity fanorenana ny tsangam-baton'ny martiora. Fantatsika ihany koa amin'ny fiantsoana azy hoe alahady ny martiora. Fa ny marimarina kokoa ry havako dia tsy alahady ny martiora loatra fa alahady izay ahatserovana ny fijoroana ho vavolombelona izay nataon'ireo martiora ireo ka ny efara hatramin'ny famoizany ny ainy mihitsy aza izany. Raha ny hoe martiora dia azo avy amin'ny teny grika izy hoe martus na martyros. Adikatsika amin'ny teny mahazatra hoe martiora na martyra hoy izy ny teny frantsay. Ny martiora araka izany dia anarana izay ilazana ireo vavolombelon'ny finoana ary tsy niala na nivadika tamin'izany finoana izany mihitsy ka nefaratra amin'ny fandatsahana ny rany namoiza ny ainy mihitsy aza izany. Maro ny martiora izay ambaran'ny soratra masina ary na eto amin'ny firenentsika aza dia nisy an'izany martiora izany ihany koa. Anisan'ny martiora zao amin'ity perikopantsika anio ity ao amin'ny asan'ny apôstôly teo i Stefana izay maty notoram-bato mihitsy. Fa i Jesosy Kristy tompo ihany koa ry havako dia anisan'ny martiora. Martioran'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fanaovany sorona ny tenany ka nanolorany namoizany ny ainy nandatsahany rany noho tsy fivadiany tamin'izany iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy izany. Isika kristianina ihany koa dia vavolombelon' izany finoana ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy tompo izany. Kristianina vavolombelona izany no loha hevitra omentsika n'izao perikopantsika izao. Ny antsoina hoe kristianina vavolombelona raha tarafina amin'ity salamo faha 130 ny 1 ka hatramin'ny 9 ity voalohany indrindra dia izao hoe mitoky amin'Andriamanitra. Ny kristianina vavolombelona dia mitoky amin'Andriamanitra. Andeha iarahantsika rehetra miombona ny famakiana ny 9 amin'izao salamo faha 130 izao. Salamo faha 130 ny 9 no andeha iombona antsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Halako izay mivavaka amin'ny sampy fa Jehovah kosa no itokiko. Halako izay mivavaka amin'ny sampy fa Jehovah kosa no itokiko. Ny asa fijoroana vavolombelona ry havako dia tsy amin'ny fotoana manokana akory na amin'ny fotoana izay heverina hoe mora ka afaka mijoro vavolombelona eto, fa amin'ny sehatra rehetra izay tokony ilana izany dia afaka mijoro vavolombelona mandrakariva isika kristianina. Raha tojo fahoriana ohatra dia manao tahaka izay nirainy Dorcas teo hoe miantso any Jesosy Kristy tompo mivantana, ary raha amin'ny fifaliana amin'ny zavatra tsara dia mahay misaotra sy midera ary mankasitraka an'Andriamanitra. Raha sendra fizahan-toetra indrindra mila tsindrintsika tsara io izay tsy maintsy lalovana amin'ny maha-kristianina antsika dia mila mahay miantoraka sy miankina ary mitoko tanteraka amin'Andriamanitra. Eto amin'ity salamo faha 130 ity ry havako dia i Davida no manome ohatra mazava tsara halaitsika kristianina tahaka amin'izany rehetrarehetra izany. Anisan'ireo izay tena nandalo ady mahamay tokoa izany Davida izany teo amin'ny fiainany. Ary ny salamo iray manontolo dia saika ahitantsika taratra an'izany avokoa. Anisan'ny nampiavaka nefa nanamarika an'ity Davida ity dia izy tsy nivadika na niala tamin'Andriamanitra na inona
zavatra ny lalovany nitoko tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Vao maika azy izy nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra, ary zany hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Andeha iombonantsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo, izay ahitantsika taratra izany fianteherany Davida tamin'Andriamanitra mpamonjy azy izany. Jehova o, ianao ny alofako, aoka tsy homenatrako mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, atongilano amiko ny sofinao, faingana hamonjy ahy. Aoka ho vato lampiko fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana famonjena ahy. Faharambatiko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao nitondranao ny ny kristianina vavolombelona ry havako dia tsy mitoditodika etsero mihitsy na koa hoe mandeha makatsy. Malaza ny hoe andeha hamonjy ny anina fa mahay an'izao izy. Misy pahita hony tsy afaka mamahanty olana ity, na koa hoe andeha akany amin'ny dada arabe ka hangataka vahaolana avy amin'ny sampy. Fa ny kristianina vavolombelona dia mazava tsara izay ambaran'i Davida eto, mandeha miresaka amin'Andriamanitra ary mampahafantatra izay zavatra lalovany, izay zava-tsaratra iainany amin'ny Tompo. Mitalao ny fiarovana sy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny fanontaniana mety efa amintsika ankehitriny dia hoe moa ve ny kristianina amin'izao fotoana izao tena mbola miorina tsara amin'ny finoana ka mitoko marina amin'Andriamanitra tokoa, tahaka izay nataon'ny mpanao salama eto sy ireo martiora maro samihafa lazaintsika teo. Tadeo ry havako fa ireo martiora ireo dia anisan'ny olona izay nandalo ny atao hoe fizahan-toetra, fisedrana mahamay, ary anisan'ny zavatra anankiray izay notenenina nambara tamin'izy ireo ny hoe raha ohatra ianao ka manaiky hiteny ratsy na dia indray mandeha monjy azy na miangosa, dia tsy ho faty mihitsy ianao ary tsy ho vonoina, tsy ho lefonina ihany koa amin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny zava-nisy ry havako dia izao hoe tsy natao nosakana ialana tamin'Andriamanitra izay efa nametrahany fiainany, nanankinany no avy ny ray manontolo izany rehetrarehetra izany. Manoloana izany dia lasa ihany ny saina hoe raha amin'izao vanim-potoana izay misy antsika kristianina izao reny mba misy tahaka izany, hanao ahoana ny finoantsika kristianina, manao ahoana ny zavatra mety iseho. Ohatra ny efa hitahita ihany ny sary mety iseho hoe satsany laza hoe efa miatra manainy ity fa aleo aloha atao any ihany, aleo maty raha-pitso toy izay maty androany. Isika ankehitriny ry havako dia tsy dia manana fahasahiana loatra hijoro hanohitra ny ratsy, fa mora miovaova, mora mivadibadika manaraka ny zava-misy sy ny onjam-piainana izay iainantsika ankehitriny. Vao misy fandrahonana kely, mandalo zava-tsarotra kely, dia efa miala rava ny finoana. Tsy samy manao tahaka ny Stefana koa eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Ny asan'ny apôstôly toko 7 izay ahitantsika ny toetra tsara, ny fihetsika izay nataon'i Stefana. Fa raha nosamborina izy ka nanaovan'ireo mpisorona be, ireo lohandohan'ny mpisorona tamin'izany fotoana izany fanadihadiana, dia tsy nampy hemotra azy mihitsy ny zavatra misy. Fa vao maika azy araky ny fitantarana eto dia hoe feno fanahy masina i Stefana ka nitoroteny tamin'ireo olona izay niampahanga azy. Hatramin'ny fotoana farany dia tsy nivadika tamin'izay nitokiny dia Andriamanitra i Stefana na dia efa nitoraham-bato azy. Andao iarahantsika rehetra mamaky ny 9:50 amin'izao asan'ny apôstôly toko 7 izao. Asan'ny apôstôly toko 7 ka ny 9:50 ka hatramin'ny 9:90 no andeha hiombonantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niasa tamin'ny feo mahery hoe
Tompo, aza tao eliny ene zao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia notomandry. Izany no antsoina hoe tena kristianina vavolombelon'ny finoana. Ka na dia efa ho faty azy izy dia mbola mahay mametraka ny fiainany manontolo amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary tsy vitan'izany ry havako, fa ny teny izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny Mateo 5:7-7 dia mbola nampiarin'i Stefana ihany koa. Tanteran'ilay hoe tiavany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Mbola nahavita nametraka ny fiainany tamin'Andriamanitra izy ary nivavaka ho an'ny mpanenjika azy ihany koa ireo fahavalony. Izany ny fijoroana vavolombelona izay tao amin'ity martiora ambaran'ny soratra masina ity. Mandalo zavatsarotra maro samihafa isika ety amin'izao tontolo izao. Ary miaina ihany koa ao anatin'ny fanenjehana maro isan-karazany ary tsy vitsy ny kristianina izay misedra izany. Raha tena kristianina ianao ry havako, raha tena kristianina vavolombelona marina tokoa ianao, dia sahia mijoro amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary aoka hibanjina an' Jesosy Kristy Tompo, ilay martiora an'Andriamanitra nitondra famonjena ho antsika ary miorena amin'izany famonjena izay nentin'izany. Matoky azy, ary izy no ataovy ho aram-batsy batery fiarovana ho anao. Aza mitoky amin'ny voninahitra, aza mitoky amin'ny olona ka anao hoe izay manana ny anina sy anina afaka miaro anay amin'izao toe-javatra izao. Izany mantsy ny zava-misy amin'izao fotoana. Tadiavina hoe aizy anina, iza ny mahafantatra olona afaka nampy antsika amin'ity. Aza miantehitra amin'ireny rehetrarehetra reny. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy akory ho ny soratra masina fa aoka Andriamanitra irery ihany no itokitsika. Aza mitoky amin'ny fahefana ihany koa. Fizahan-toetra fakam-panala lovan'ny kristianina maro amin'izao fotoana ihany koa izany. Be dia be ny miantehitra amin'ny fahefana izay ampindramin'ny Tompo azy. Omeny Tompo azy ka manararaotra izany. Fa raha nomeny Tompo izany ianao, fahasoavan'Andriamanitra ao anao izany, ampiasao araka ny sitrapony. Aoka Andriamanitra no itokinao izay efa nanao ny famonjena ho anao. Amin'ity herinandro ity isika izao rakizy, ny ray aman-dreny ihany koa, manomboka rapitsy ny fanadinana bakalorea izay fanadinam-panjakana farany hatrehan'ireo zanaka ihany koa. Maro ny manahy, maro be ny mitebiteby ihany koa, ary anisan'izany isika ray aman-dreny hoe anahoana re ny fiatrehan'iny zanako iny io fanadinana io. Andeha hitodika amin'Andriamanitra isika ary hiatoky an'Andriamanitra tahaka izay ataon'i Davida mpanao salamo eto. Ho anareo zanaka, aza miantehitra amin'izay fahalalana nananao, fa aoka Andriamanitra no ataonao ho loha laharana. Aoka Andriamanitra no hanankinanao, satria izany ny ambarany hoe ampetraho amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo amin'izany. Aza matahotra mitoky amin'Andriamanitra. Izay ny amin'iny ry havako fa ny zavatra faharoa ny antsoina hoe kristianina vavolombelona dia mifaly amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny kristianina vavolombelona dia mifaly amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Andeha overena antsika sokafana indray ny salamo 130. Ny salamo 130 ka ny 17 sy ny 19 no hijerentsika izany. Salamo 130, ny 17 sy ny 19 amin'ny anaran'ny Tompo. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa nahita ny fahatrako ianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahy. Ary tsy mba nangeja teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Vao tsy ela akory isika izay ry havako tao anatin'ny perikopantsika amin'ny alahady toy izao, tamin'ny izay tadiditsika rehetrarehetra zao dia tamin'ny alahady nitondranam-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Mianakavy no niresaka mahakasika an'Andriamanitra sy ny maha izy azy manokana
an'Andriamanitra, ary anisan'izany hoe io Andriamanitra izay ivavahantsika kristiana io dia Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olona. Io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra be fitiavana ary mamindra foa amin'ny mpanompony mandrakariva. Izany toetra n'Andriamanitra izany dia mbola hamafisin'izao salamo izao ihany koa, hamafisin'izao soratra masina eto ambany masontsika izao, ary tokony hifalitsika tsirairay izany. Hoy ny mpanao salamo eo amin'ny 107 hoe hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho. Ny famindrampo izay ambara eto ry havako dia tsy inona akory fa ilay fitiavan'Andriamanitra izay fototry ny asa rehetra, fototry ny zavatra rehetrarehetra izay nataony ka namonjeny izao tontolo izao, ary anisan'izany izaho sy ianao. Arak'izay ambara ombieny ao anatin'ny sakramenta amin'ny batisa dia fantatsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia mialoha mandrakariva ny fitiavantsika azy. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany ry havako no tokony hifalitsika tsirairay avy, satria izany mbola tsy mahalany ritra antsika rehetra. Izany fitiavan'Andriamanitra izany mbola mahavelona antsika rehetra toy izao. Indro isika na dia mpanota aza dia mbola toy ny tsy manatsiny ihany eo imason'Andriamanitra. Na dia mandalo arety mandringana azy isika ankehitriny dia tsy ripaka tahaka izay fahita any amin'ny firenena maro samihafa any ivelany any. Fa jereo anie ireto isika mianakavy mbola afaka miara-miombavaka ao anatin'ny fanajana ny elanelany metra. Sa tsy 2 metatra zao elanelantsika izao? 2 metatra io ka. Fa ny mampalahelo ry havako dia izao. Misy ny olona izay tsy mahatsapa, tsy mahafantatra akory na manambany izany fitiavan'Andriamanitra izany, ka eritreretiny hoe zavatra mandeha ho azy izany rehetrarehetra izany. Tsarovy fa io fitiavan'Andriamanitra io no mbola mahatonga asianao tsy ho voagejany fahavalo ihany koa dia ny Satana izany. Mahazo fahafana isika rehetrarehetra ao anatin'izany. Ary ny fahafana izay atolotr'Andriamanitra atsika dia tsy tahaka izay fahitantsika ety amin'izao tontolo izao. Eny anivon'ny fitsarana eny fahafana vonjimaika na misy fetrany ihany, fa tena fahafana maharitra mandrakizay. Izany no hitantsika eo amin'ny 19 ary tsy mba nangeja teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Ny kristianina vavolombelona ho isika teo dia mifaly amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Noho izany ry havako, rehefa miala nenina izy dia tsy tokony ataontsika ambanin-javatra izay voalazany fa ndeha tena ho raisintsika, hampiaritsika amin'ny fiainantsika tokoa. Ao amin'ny Mateo 2:7 ka hatramin'ny 9:7 dia ahitantsika taratra ny fialanenina izay ataon'Andriamanitra amintsika kristianina, ka isika dia tsy tokony handrara kelombiandoha ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy fanoharana ao ambaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary voalaza hoe nisy mpanompo anankiray nanana tany-boaloboka dia nanome olona hiasa n'izany tany izany izy. Dia naniraka mpanompo voalohany izy akany amin'ilay tany-boaloboka, fa inona ny zavatra niseho? Mbola novonoin'ny olona iny mpanompo voalohany izay nirahana iny, dia naniraka ny faharoa indray, maromaro kokoa noho ny voalohany, fa ny zava-nisy mbola tratry ny fitsaram-bahoaka ihany. Dia naniraka mpanompo fahatelo indray, izay tsy mpanompo intsony aza fa ny zanany tao an-trano mihitsy ny nalefany, fa mbola tahaka ny teo aloha ihany. Ny ambaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'io fanoharana io dia izao hoe Andriamanitra dia miala nenina amintsika mandrakariva noho ny fitiavany antsika. Naniraka ny mpaminany izy, naniraka andry Mosesy aloha izay ilay mpanompo voalohany, sarin'ny mpanompo voalohany izay ambara eo, Mosesy, Irielysy, ny sisa sy ny sisa reny izay ny aloha lalana nanambara ny fitiavan'Andriamanitra, fa tsy nohenon'ny olona izany. Dia tsy afa-po tamin'izany Andriamanitra,
fa mbola naniraka mpaminany ihany koa izay maromaro kokoa noho ny tamin'ny voalohany. Misy marobe ny mpaminany ambaran'ny soratra masina ry havako. Ny antom-pahatongavan'ireny dia mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mampahafantatra ny fitsipika izay tokony hiaina ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa mbola tsy niaino ihany, misy miaino ny fitenenantsika ankizy tanora amin'izao fotoana. Mbola tsy noenoin'ny olona ihany reny, dia tao anatin'izany ry havako, naniraka ny zanan'ilay tokana izay tao an-trano mihitsy Andriamanitra. Fa moa ve nisy niaino? Ny sasatsasany tamin'izany ihany no niaino, ary vitsy dia vitsy tokoa. Mila mitandrina isika ry havako, fa raha tsy mahay mifaly amin'io fahatongavany niraka faran'io, dia Jesosy Kristy Tompo izany, dia ho tratry ny nenina tsy roa amantany isika. Andeha ny ovakitsika ny andininy fa 770, ny andininy fa 770 ka hatramin'ny andininy fa 470 izay amin'ity Matio toko fa 220 perikopantsika ity. Matio toko fa 220 ny andininy fa 770 ka hatramin'ny andininy fa 470. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongo. Aza mba miditra ho isan'ny mpikambana na ao anatin'ny fikambanan'ny mpanenjika fivavahana ry havako. Na ireo izay mitory ny filazany tsara dia ny famonjena, fa aoka isika kristianina mba ho tena vavolombelona marina tokoa, ka hiazona ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary hifaly amin'izany famonjena izany. Tadio farak'izay ambaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe dia hoe samy miandray ny valinasany avy ny kristianina tsirairay, ary tsy misy ho afamaina amin'izany. Fa ny anjaranao nandray ny famonjena ve ianao sa tsy nandray? Ny faly tamin'izany famonjena omen'Andriamanitra izany ve ianao sa tsy nifaly akory? Fa isan'ireo izay namono, nanombo amin'ny hazo fijaliana fanondroany iray ilay zanak'Andriamanitra. Eto am-pamaranana ry havako dia indro averiko aminao indray ny sitrapon'Andriamanitra izay nampitondrainy aho tamin'ity anio ity tamin'ny alalan'izao toriteny izao. Dia hoe ny kristianina vavolombelona dia miorina ary miantehitra mitoky amin'Andriamanitra izy. Kristianina vavolombelona dia mitoky amin'Andriamanitra ary mifaly amin'ny famonjena izay ataon'Andriamanitra, entin'Andriamanitra ho azy ihany koa. Koa dia mahereza ry havako ny fizahan-toetra, ny fisedrana izay lalovantsika eto amin'izao tontolo izao, dia tokony hanamafisantsika ny mahavavolombelon'ny Kristy antsika. Fa hoy ny soratra masina hoe araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalimba iravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amintsika rehetra kosa ny fanatanterahana sy fiainana izany sitrapony ambarany amiko so aminao izany. Amen. Amin'izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, manoloana ny teninao izay manambara ny sitraponao aminay, dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy izahay, matahotra izahay, malahelo izahay,
fa toa tsy nahatanteraka akory izany sitraponao izany. Raha ny antso anay ianao ho kristianina vavolombelona tokony hitoky aminao Andriamanitra, dia mifona aminao zahay fa tsy nahatanteraka izany izahay. Fa rehefa nandalo zavatsarotra izay teo amin'ny fiainanay, rehefa nandalo fisedrana izay teo amin'ny fiainanay, dia indrisy fa toa niodina taminao. Tsy mba nahatsiaro akory nitoky taminao, tsy mba say akory nijoro amin'ny fahatokinanao Andriamanitra, fa nitady ho kafa, nitady zavatra hafa nametrahanay ny fitokisanay. Ho mifona aminao izay Andriamanitro, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay. Raha nanafatra anay koa ianao no mba hifalianay amin'ny fitiavanao Andriamanitra, dia mifona aminao koa izay Andriamanitro, fa tsy mba nahatanteraka izany izahay, fa nandeha tamin'ny fifaliana izay hoeverinay mba ho fifaliana hiainanay izahay, ka mamelà ny elokay kokoa mamindra fo aminay. Mifona aminao koa izay Andriamanitro ankehitriny, ny amin'ireo fanao maro izay tsy araka ny sitraponao no tanterahinay, na tamin'izay no saintsain'ny sainay, tamin'izay nataon'ny tananay, tamin'izay nalehan'ny tongotray, tamin'izay nataonay rehetra Andriamanitro, mamelà ny elokay, mamindra fo aminay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo ilay efa nanolotra ny tenany mba ho fanavotana anay teo ambony hazo fijaliana, fona aminao.
antsika izay nybebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra mandreha antsika rehetra Andriamanitra andeha hitsangana antsika rehetra andray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe ianao tsy atao intsony hoe nafoy ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao. Indro Jehovah efa nanambaratra any amin'ny farany izao tontolo izao manao hoe indro avy ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia eo aminy ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Hoy koa Jesosy amintsika manao hoe ny finoanao nefa namonjenanao. Koa ambara amin'ny finoana ry havana fa voavela sy voafafa avokoa ny eloka rehetra noho ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony tsy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 420 ny andiny voalohany sy ny fahatelo no isaorantsika n'Andriamanitra noho izany famelan-keloka no raisintsika izany. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana, hivavaka isika. Andriamanitra rainay ao, Andriamanitra misikina hery mitafy voninahitra ianao. Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpanao ny tsara ihany koa. Ary ankehitriny dia tsapanay fa mitaona nay mpanomponao ihany koa mba hiorina amin'izany asa tsara izany ka tonga anay ho kristianina vavolombelona hitoky aminao Andriamanitra, hifaly amin'ny fitiavanao Andriamanitra ihany koa. Ankininay aminao araka izany izao fitaizam-panahy misy anay izao sy ireo rehetra izay miara-dia aminay ihany koa ankehitriny mba ho fitaratra amin'ny asa tsara rehetra dia izay sitraka ao Andriamanitra ka hijoroanay vavolombelonao amin'ny androm-piainanay rehetra sy amin'izay fotoana izay mbola omenao anay na ho lava na ho fohy no hijoroanay aty anivon'izao tontolo izao. Dia niangatahanay ry Tompo Andriamanitray ny fanahinao ampahery anay rehetra azonay mijoro vavolombelonao. Tsaronay amin'ny teny io tia ny fiomanan'ny fiangonana ao amin'ny fivoriana faratampony anapahana hevitra hitondranan'ny fiangonana dia ny synode lehibe izany. Mivavaka izay mba no hevitra avy aminao Andriamanitra trany no hiseho amin'izany fivoriana izany ka hiseho ny voninahitra ao amin'ny fiangonanao. Koa ankininay ambany fiarovanao ny mpizaika rehetra izay manatrika izany, eo ireo izay efa tonga ny toerana ary mbola misy ihany koa ireo izay miatrika ny lalana amin'izao oro itenenanay izao. Dia samy ankininay aminao izy rehetra. Ianao no hamatsy anay manoloana izany amin'ny izay rehetra ilaina na ny fananana, ny vola, ny fitaovana, dia ianao no andamina ho amin'izay rehetra tokony mbola ilaina izany fandaminana izany. Ankinina aminao ihany koa ny fandaharam-potoana rehetra izay kasaina ho tanterana manomboka ny talata ho avy izao. Ianao Andriamanitra no ampiaina azy ireo amin'ny fiadananao ka hisiany filaminana trany mba hanehoanao ny sitraponao izay tianao hitondrana ny fiangonana indray.
ankinina fenao ampelantananao araka izany a ny fiarovana ny fiangonanao a ny fiombonana rehetra amin'izany synode lehibe izany. Mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay avy eto amin'izao fiangonana misy anay izao a ary tsaronay manokana amin'ny teny io tia ny sampana Dorcas izay mijoro hatrany ho vavolombelonao. Ny angatahanay ho azy ireo ry Tompo Andriamanitray a dia ny hitahirizana ao hatrany azy ireo amin'ny famonjena ny finoana ka hijoroa ny vavolombelonao amin'izay rehetra ho tanterahany na eto anivon'ny fiangonana ny tokantrano misy azy tsirairay avy ny fiarahamonina sy ny firenena ihany koa. Apetraka eo ambany fitarianao ny fiainanay manontolo mba ho sehatra any honay ny fijoroana vavolombelonao ny asa sy ny andraikitra izay nametrahanao anay. Ka ianao no omba sy ampaheri ny tsirairay avy manoloana izany asa izay nametrahanao anay izany. Tsy miafina aminao ny fahasarotana samihafa izay vokatry ny amehana ara-pahasalamana ka miatraika amin'ny asa fiariany tsirairay. Nefa matoky izay fa ianao ilay Andriamanitra izay mitantana anay ianao ihany koa ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Mangataka izay ny ombanao anay hatrany ary ny tsy alevona ny finoana ianao Andriamanitra. Mivavaka izay amin'ny teny io ity ho an'ireo zanaky ny fiangonana izay miomana ao amin'ny fanadinana baccalauréat izay hanomboka ny rahampitso. Ianao ny fanainao masina izay fanomenao anay no hanoloranao ny fahazavan-tsaina ho azy ireo ka hanana ny fitadidiana sy fahombiazana amin'izay rehetra tanterahany. Hijoroa ny vavolombelonao ihany koa ka handreseny ny tahotra izay mitady hangeja azy. Matoky izay ry Tompo Andriamanitray fa momba nay rehetra ianao eo ireo izay miatrika olana samihafa ankehitriny ary anisan'izany ireo anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao Andriamanitra ampahery azy rehetra eny hanasitrana azy mihitsy raha izany no sitrakao. Izay rehetra mahasoa anay ry Tompo Andriamanitray dia ankinina sy angatahanay aminao hatrany. Mivavaka izay ho an'ny firenenay mba hitoetra hatrany amin'ny fiadananao ary hiazona hatrany ny fanoloran-tena izay efa nametrahanao anay. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay avy aminao Andriamanitra ka mahasoa ity firenenay ity dia angatahanay ny fitarihan'ny fanainao masina amin'ny tompona andraikitra maro samihafa mba hahatanteraka izany. Eo ihany koa ireo namanay izay manavao ny fanoloran-tenany manolotra an'izany ao amin'ny sakramentany batisa amin'ny teny io ity dia omba sy tantana azy rehetra ianao. Ankininay aminao ry Tompo Andriamanitray izany vavaka izany ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ny olona izay voavela heloka ry havana dia samy ijoro vavolombelon'ny finoany ka ny fanekem-pinoana laharana faharoa no ataontsika manoloana izany. Fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika minan'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ankavanan'ny ray. Avy any hoeviany indray amin'ny voninahitra, tsara mivelona sy maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray masina, miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady famonjena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manasanareo azo toerana ry havana. Misy ireo zanaky ny fiangonana izay iroso amin'ny sakramenta batisa ny fihira 820 ny andiny voalohany sy faharoa ny iraintsika dia miakatra makety amin'ny altara makety aloha avetrany izy ireo 820.
ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika izao zanaky ny fiangonana zao zay mana avao ny fanolorantenany amin'ny alalan'ny sakramentany batisa koka ry hoenoitsika ny teny soratra masina zay anorena ny fiangonana izao fanaovany batisa izao efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ko mandehany ianareo dia tao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanodiko anareo ary indry izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary aoriko ny fanekeko amikosoa aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandimby anao aho ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy fa niarana levina taminy ianareo rehetra tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana aminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ko na izy ianareo natao batisa ho Jiosy na Grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ary ray aman-dreny dia misy ny fanekena izay angatahany fiangonana ho tanterahanareo eto ampanaovana izao batisa izao ary dia manasa anareo avy hatrany hitodika any amin'ny fiangonana amin'ny manambara izany fanekena reo izany. Matolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny hijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazony hery andavany ny asa satana rehetra vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao ary ezahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra ho inankinanay ary tanterahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo izany ko matoky azy fanampy anareo izy amin'izany andraikitra sy didy masina izay nekenareo izany isika fiangonana ihany koa ry avako dia tompona andraikitra ny amin'ny zaza rehetra izay natao batisa efa niraisintsika ho isan'ny fiangonana ko andeha hiara-hitsangana isika hangataka ny fanahy masina ary hivavaka amin'ny tompo.
dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramenta amin'ny batisa. Vao mitalao aminao zahay iray eo, manatre anay. Aoka ny fanahinao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao aminao Kristy Jesosy ane izao rano izao. Ity zaza izay atao batisa ity anie, ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanikenao, ampitafio ny zanakao izy, ary ampiray endrika aminao amin'ny nony asa ny fanahinao masina. Hitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Faly misaotra anao zay Tompo, fantanteraka izao faniriany ray aman-dreny izao, nombonainao aminao Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azony manan-tanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny, ary indrindra ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatanay izany mpavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Razana jatovo kalo iray farasitraka. Razana jatovo kalo iray farasitraka manao batisanao amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masinao. Amen. Hoy ny Tompo hoe, anaka, aza matahotra fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao aho, ianao eto izao zaza izao, ka tezao ho an'Andriamanitra. Anao ny rakim-pahasoavana isika riavako ny hira zay efa voalahatra, no iraintsika ny firana fanampiny fa 4:30.
dia mbola tonoana ao amintsika tsirairay avy sy ny ankonantsika ny amin'ny fiadanan'ny tompo. Inona no entiko manantona an Jehova sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo. Anatona azy mitondra fanatitra dorana sy ombola kely iray taona va aho? Ry olombelona, efa naseho anay izay tsara sy izay ilain'i Jehova aminao, dia izao ihany ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Mika 2:9 sy 5. Toy izao indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Ny rakitra faharoan'io dia atolotritsika ho amin'ny sampana Dorcas, kaoka isika hiomana ny amin'izany. Andray fitenenana ny sampana VFL. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana Dorcas, faly miarabantsika ao amin'ny tompo. Ilazana isika sampana hijanona kely ao aorian'ny fanompom-pivavahana, tahin'ny tompo. Sampana Sekolelahady, finaritra. Ampatsahivina hatrany ny mpampianatra sy ny mpianatra, fa misy hatrany ny fampianarana isan-kilasy hatramin'ny Alahady 15 ny volana Aogositra, ka entana isika mba havitrika amin'izany. Mijanona kely ny birao sy ny mpampianatra rehetra ao aorian'ny fanompom-pivavahana, andinika ny fandaminana sy ny fampianarana fahobea sy ny toy ny 3T ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Sampana tanora, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo, ao anatin'ny fikarakarana ny fankalazana ny 15 taona ny antsan'ny 10 dia mamerina trany ny fiantsoana ireo mpikambana rehetra tao amin'ny antsan'ny 10 nandritra ny 10 taona mihoatra mba hisoratra anarana ao amin'ny Ando Volatse na Président Simon na ao amin'ny pejy Facebook antsan'ny 10. Misaotra antsika sahady na maly ny antso dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana mpanazava stily. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka ho maly asabotsy ny ilo fifaninanana ara-teknika ny raisana Analamanga 5 ka nazahoantsika laharana voalohany teo amin'ny sampana maitso. Ny karatra fandraisana anjara amin'ny tohana skoto dia mbola misy ary azo jifaina amin'ny mpiandraikitra Kape Sakaiza, manentana antsika rehetra handray anjara amin'izany. Rakim-pisaorana. Fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ao noho ny fahasoavana izay nomeny ahy. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana Sekolelahady. Misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra ho an'ny mpitandrina 7 amin'ny rahalahy. Fisaorana, izahay 3 mianaka sy ny fianakavian'ny tompokilahy Razafindrakoto Ajatiana dia maneho ny fisaorana ny mpitandrina, ny sampana ary ny fiangonana eto amin'ny chapelle militaire tamin'ny fankaresana any Menankavy. Andriamanitra ny hamaly fitianareo. Nanolotra fararakitra amin'izany izy ireo. Izay indray ry havana vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa aoka isika anatitra fanatim-piderahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Hebreo 7:12 ny andininy 15. Mijoro eto izahay sampana mainty milaly VFL araka ny tetiandro voalahatra dia anio no fotoana anatanterahana ny fideranan-kira lehibe izay nomena ny anarana hoe lavanty akira. Anazava fohifohy izahay ny mahakasika izay fandaharam-potoana izay. Lavanty akira, nahoana moa no atao hoe lavanty akira?
arak'ilay soratra masina teo hoe manatera ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia ny vokatry ny molotra. Ny vokatry ny molotra dia ny fiderana mandrakariva. Maromaro ny antoko-pihira izay ho avy eto hanatanteraka an'izany anio hariva. Raha ohatra ka mampihetsika ny fotsika, ny fiderana izay ho atolony, ny fiderana ny vokatry ny molotra izay ho atolotra izy ireo dia hitsangana isika anatitra fanatitra ho an'Andriamanitra. Izay ilay atao hoe lavantekira fa tsy hoe ohatran'ilay any amin'ny toerana hafa ilay hoe zao ariary dia manangana manolotra volontsika, tsy izay ilay izy fa raha mampihetsika ny fotsika, manetsika mandona ny fotsika ilay fiderana ankira izay ho tanterahany antoko-pihira dia hitsangana isika hanatanteraka fanatitra ho an'Andriamanitra. Ao anatin'izay lavantekira izay ihany koa ry havana dia ny fanatitra rehetra izay ho azo eto dia ho atolotra manontolo ho an'ny ray aman-dren'ny mpitandrina ao anatin'ilay fankalazana ny 20 sy 15 taona ny arahana nanompo taminy. Koa manentana antsika rehetra, entanina ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana, entanina ihany koa ny komitin'ny fankalazana ny 20 sy 15 taona, entanina ny sampana rehetra anatanteraka anotrina io fotoan-dehibe androany hariva io. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ireto zaza ireto ry havako dia atolotry ny ray aman-dreniny ao amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ny heriny anio 5 aogostra. Dia ny zaza Andriana Andraina Arena Matia Isaia. Sy ny zaza Andriana Andraina Feny Malala ny aina Arnika Koraya atolotry ny ray aman-dreny Randriana Andraina Mamy aina Rado sy Randriana Andraina Sisia. Eo ihany koa ny zaza Ratianarivo any Asinat izay atolotry ny reniny Randriany aina Olivia. Reo zareo ary dia mivavaka ho azy isika fiangonana mba atotosa izany amin'ny heriny anio. Mazotoerana ianareo. Arak'izay efa fantatsika ry havako dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny fiangonana izao amin'ny synôda lehibe izay ambara tonga andrafitra ambony indrindra miahy ny fiainan'ny fiangonana ka mandritra izany synôda lehibe tanterahana any Sambava manomboka ny alarobia ho avy izao 2 aogostra ka hatramin'ny 7 aogostra, izany hoe amin'ny alarobia heriny no anapahana indray ny fiainan'ny fiangonana mandritra ny efataona manaraka. Ao anatin'izany ihany koa no isy ny fifidianana izay ho filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ireo mpiandraikitra foibe, ireo Brown mpiandraikitra foibe ihany koa ao anatin'izany ary dia mitondram-bavaka izany fotoana izany isika fiangonana. Ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotomazafy Mikaela dia manana anjara ao anatin'izany synôda lehibe izany ary dia mitondram-bavaka azy ireo isika sy ny mpizaika rehetra amin'izany fotoana izany. Misy ny fanokanana katekomena amin'ny heriny anio ry havako ireto zanantsika ireto angatahana izy ireo izay voatonona hiakatra eto anoloana ho hitan'ny fiangonana. Andriampeno Tahiry Hiavaka, Andriana Andraina Mamy aina Rado, Andriany aina Sisia, Randriana Ivisoa ny Riantsambatra Liva Nampoina, Randriana Rivo Andona Valona Itokina. Eto ambony eto alohan'ny voninkazo eto. Reo zareo ry havako dia mianadahy izy ireo raha sitrapon'ny tompony no hotokanana iray latabatra amin'ny tompo amin'ny heriny anio anatin'ny fanompom-pivavahana koa andeha hivavaka ho azy isika fiangonana. Isaoranay ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo fa sitraka ao an-trany ny miantso olona ho ao aminao. Anisan'izany ireto mpanomponao ireto rehefa natanteraka ny fianarana nandritra ny fotoana maro. Ankehitriny dia miomanao amin'izany fanokanana azy ireo izany izahay fiangonana. Ny angatanay aminao Tompo dia niana masinanao azy ireo, hampiomananao azy ihany koa
fosaina vatana fanahy mba ho voninahitra ao Andriamanitra izany fotoan-dehibe atrehanay amin'ny heriny anio izany dia hiaro azy amin'ny ratsy ianao Tompo mba tsy hahakasika azy ny asany dia volo maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Afaka mamonjy ny toerana ianareo. Iroso amin'ny rakitra isika izao ry havako ny antoko-pihira na ny sampana Dorcas ny manatanteraka ny anjara hirany ary toizantsika amin'ny hira izay efa voalahatra.
hira fanampiny 720 no iraintsika mialohan'ny tsodrano. Raisy finonariavana ny tsodrano izay atolotra antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika, mpiandry ondry lehibe hiala maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ane no atateraka nareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazoto toerana riavana iombona amin'ny vavaka mangentsika, isaotra n'Andriamanitra. Halako izay mivavaka amin'ny sampy fa Jehovah kosa no itokiko. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindramponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka mahafantatra ny fahorian'ny fanahiko. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra riavana no fahofantanantsika isika ho solon'ny fifandraisan-tanana tahiny tompo daholo.